Andriamanitra riavana dia manome antsika izay ilayntsika rehetra amin'ny fiainana andavanandro. Ary Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Jesosy Kristy dia raha tadiditsika ny tantara ao amin'ny Marka 4:4-7 tao dia nampitsahatra ny tafio-drivotra Jesosy Kristy rehefa natompatompo amin'ny rivotra sy ny ranomasina teny ny mpianatra. Araka ny teny ao amin'ny Marka 5:4-7 manao hoe dia nifoha izy dia niteny mafy tamin'ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary dia nitsahatra ny rivotra ary tony tsara ny andro. Ka mahatoky an' Jesosy tsika fa izy no miady ho antsika amin'izay rehetra adintsika rehetra eto amin'izao fiainana izao, ary miadintsika manao ny devoly indrindra dia tsisy afa-tsy Jesosy ny atehirantsika. Ny tafio-drivotra izay misy eo amin'ny fiainantsika andavanandro maro samihafa, ny fahoriana sy ny sisa dia akintsika amin'ny Jesosy. Ka sahy teny ihany tsika manao hoe sois mon ombre, sois ma voile.